Alléluia. Iaraka ivavaka tsika. Kay masina tsara indrindra kanay aminaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakaiky avy any Nazareta. Misaotra betsaka anao indray izay Jesosy tonga eto amin'izao toerana izao. Hianatra eo an-tongotrao, hiaino izay ho lazainao, higoaka ny teninao Jesosy, ilay fiainana be dia be ho anay. Jesosy, raha tonga eto izay dia mangataka aminao tsy ho tonga eto amin'ny fahazarana. Raha tonga eto izay dia aoka tsy handrandra fa tsy teny avy aminao. Mangataka fanahy masina, aoka ny avy aminao rery ihany no voazara, fa izay tsy avy aminao Jesosy dia tsy anakery. Mangataka Jesosy mba ho ao am-pony olona tsirairay avy ianao, ary ahaiza mandray ny teninao, miaina ny teninao, ary tsy hiverina aminao foana ho ianao ny teninao raha tsy mamobe any amin'izay nampanakanyesanao azy na ny rahanao azy. Misaotra betsaka Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia tombontsoa-pahasoavana manokana ho aino ahafahana hoe mbola mizara ny teny, isaorana an'Andriamanitra ary isaorana amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa ny amin'ny fitiavana. Ny tokantranontsika androany, sekoly tokantranontsika androany dia mitondra ny lohateny hoe tokantrano ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Sarobidy loatra amin'Andriamanitra tokantrano satria izy ny namorona azy. Tsara ho tsara fa vita ny famoronana ny zavatra rehetra dia avy eo Andriamanitra namorona ny tokantrano, ary satria tandindo ny firaisan'i Kristy sy ny fiangonana. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 7:24 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aoka hanakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Amen. Sarobidy izany mbola manamafy hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Iverina hatramin'ny voalohany tsika, raisitsika ny Genesis 1:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy ny namoronany azy. Amen. Raisitsika mbola amafisiny Jesosy ao amin'ny Marka 10:9 izany tenin'Andriamanitra izany hoe: fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lahy sy vavy nanaovany olona. Amen. Dia raisitsika indray Genesis 2:2-20 dia toizantsika ao amin'ny 1:2 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe: tsy tsara raha irery lehilahy dia hanaovako vady sahazana mpanampy tandrifo azy izy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondritory andra-lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taola-tehezany anankiray izy ka nanakombona ny nofo ho solony. Ary ny taola-tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dra-lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dra-lehilahy. Ary hoy ka lehilahy: ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Amen. Ny tokantrano nofokonin'Andriamanitra sy ankasitrahany hatrany am-piantohana dia tokantranona lehilahy sy vehivavy. Amen. Ary tsy nahita ny lahy sy vavy olona roa Andriamanitra rehefa ireo ny voatokana hoe iray ao amin'ny tokantrano, fa nofo iray ihany hoy izy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Genesis 5:2 manao hoe: lahy sy vavy ny namoronany azy, dia nitaha azy izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin'ny andro namoronany azy. Io teny io efa nazavany mpanompon'Andriamanitra antsika hoe Andriamanitra rehefa miantso any Adama sy Eva dia tsy miantso izy hoe Adama Eva, fa Adama. Matoa izy miantso hoe Adama dia ny lahy sy ny vavy izany, fa i Adama no nanome anaran'andra-vehivavy hoe Eva. Ao anatin'ny tokantrano izany tsy misy hoe za sy ianao, fa isika foana ny
ny no foana ny sujet isika foana tsy misy hoe tokatranoko sy anao fa hitambakana ny zavatra rehetra amen noho izany Andriamanitra rehefa mahita mpivady dia tsy mahita olona roa fa nofiray ary satria Andriamanitra namorona ny tokatrano ary ny mpivady dia nofo iray dia tokony voalohany Andriamanitra no ivony io tokatrano io amen satria mpamorona azy no mahay manamboatra azy ka ohatra hoe misy olana io tokatrano io manaraka izany tokony manjaka ao amin'izany tokatrano izany ny unité na firaisapo sy firaisatsaina voalohany amin'Andriamanitra avy eo ampivady dia farany tokony mitovy vision na vina amin'Andriamanitra ampivady ary rehefa izany no tanteraka dia marina ao amin'ny tokatranontsika ny voasoratra ao amin'ny Kolosiana toko voalohany 5:17 dia tonga dia makao amin'ny 5:20 tsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra fa sitraky ny ray ho ao aminy ny toerany fahafenona rehetra amen vakiky kely amin'ny teny frantsay kely izy en version Louis II et manao hoe il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui izy amintsika ny maniry an'izany hoe tokatrano feno zany misy ny fahafenona misy ny plénitude ndretrarehetra maniry an'izany fa zao mba hisiny io plénitude io ao atokatranonao dia aoka Jesosy no ivo aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny tokatrano io dia Jesosy no antony ary Jesosy foana no ifampiarahana aoka tena hoe Jesosy ny tena lohan'izany tokatrano izany ankatoavintsika sy ataontsika izay rehetra sainy atao amen amaly aritsika anty fanontanian'ity hoe inona raha ny sitrapon'Andriamanitra mba ahatonga ny tokatranontsika satria za koa mila eo amin'ilay ankasitrahan'Andriamanitra raisitsika ny eo amin'ny Efesiana toko 5 andiny 2 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy ny mpamonjy ny tena fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny amonjy azy mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisiny ho antenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany izay tiany vadiny dia tiany tenany fa tsy mba misy olona tsy tiany nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofoka ihany izy gogo zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao na dia izany azy samy tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy amen hojerentsika zany aloha ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny lehilahy mba ahatonga n'ilay tokatrano ho ankasitrahan'Andriamanitra amen toy ny fitiavan'i Jesosy ny fiangonana tokoa no tokony hitiavan'ny lahy ny vavy ao atokatrano tiany vavy za tsy miteny hoe tokony tiany vavy fa le izy tsy inona miteny hoe tiava zany hoe baiky no omen'Andriamanitra dia ny ilain'Andriamanitra zany raha hitady ny fankasitrahan'Andriamanitra ny tokatrano indray dia ny lehilahy tiany vavy amin'ny fitiavana agape tsy hoe tiako ianao satria na hoe tiako ianao rehefa fa tiako ianao na dia azy amen tsy tokony ampitany vadiny amin'ny vehivavy hafa ny lehilahy na dia ny reniny sy anabaviny ary
fa io tsy inona nomen'Andriamanitra azy dia io ny tokony hisotrahany sy hotiaviny. Dia tahaka izany koa tsika vehivavy tsy tokony hampitahany vadintsika amin'ny lehilahy hafa fa mifantoka tsara satria matoa io nomen'Andriamanitra anao dia io no mety aminao ary io ny fahafenonao anao. Amen. Miverina mahakasika ny lehilahy isika. Raha misy tsy fahatanterahany vavy dia mampianatra sy manitsy azy am-pitiavana ny tokony ataony lahy amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny faharetana sy fiaretana. Jesosy noho ny fitiavana ny fiangonana dia nanolotra ny tenany hamonjy azy. Tsy mijery izy hoe mendrika ve ity fiangonana ity sa tsy mendrika. Tsy mijery izy hoe tsara ve ny attitude sy ny comportement fiangonana, fa ninona toetry ny fiangonana dia izao miaritra Andriamanitra ary naharitra ny amintsika Andriamanitra, namindra fo tamintsika Andriamanitra. Tsy nankiny Jesosy tamin'ny fahamendrehantsika na ny attitude antsika sy ny comportement antsika ny asa-pamonjena, fa satria izy efa tia antsika dia natolo ny ainy mba hahatonga antsika hadio tsy misy pentina ka afaka hisitraka amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Tsy nisy fotoana Jesosy nanameloko antsika, noho izany tsy tokony hisy ao an-tokantrano koa ny fanamelohana. Tsy hoe satria ohatra hoe maina laoka dia anamelika be ianao vehivavy tsisy fotony na namaivana ianao, na hoe misy adosony ilay vadinao, na mety hoe mandratra be ary izany dia ampatonga anao hiteniteny foana hamoaka zavatra tsy voahevitra, fa izao tokony toetra foana ny fitiavana. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavana manarona ny ota rehetra. Ny tanjonao an-tokantrano manko amoaka n'ilay endrika namoronan'i Jesosy azy, ilay vision an' Jesosy hoe ohatra ny ahoana ny tokantrano ny Adama sy Eva ny foron'Andriamanitra, fa tsy ilay efa nisomban'izy ireo dia tian'Andriamanitra hiverina amin'izay ny tokantrano ntsika tsirairay avy. Dia ilay tokantrano tamin'ny endrika namoronan'i Jesosy azy dia tahaka ny fitiavan'i Jesosy amin'ny fiangonana. Misy fitiavanao izany inconditionnel, illimité. Misy fitiavana izany mamela foana. Misy fitiavanao mahari-po. Jerentsika moa ny endriky ny fitiavana rehefa avy eo. Fa ny tanjona izany ny mpivady rehefa avy any amin'ny rahoany lanitra Jesosy dia hifampitatana hitsenan'i Jesosy satria samy fofom-badin'i Kristy ho ampiakarina. Amen. Ary hisitraka ny fiainana mandrakizay. Mety hoe sarotra amintsika ny hatanteraka siaina amin'izany, kanefa ninona tonga etaetantsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ka tena ao anatintsika izany hoe ampifaly an'Andriamanitra izany sy faniriantsika dia ho tonga tokantrano ankasitrahan'Andriamanitra ihany ny tokantranontsika dia afaka ny ho tanteraka izany raha tsara fiombonana aminy isika. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, zavatra rehetra hainy mino. Mety hoe sarotra be aminao tena indraindray rehefa ohatra hoe amin'ny nofo be ilay anankiray dia lasa zioga aminao mizaka an'ilay anankiray izany raha ohatra ka tsy manana firaisana sy fiombonana amin'Andriamanitra ianao. Raha ohatra koa ianao olon'ny nofo dia tena hoe mafy be ny ao amin'ilay tokantrano, fa tsy maintsy miakatra ianao ao amin'ny fanahy. Hoy izy ny Jaona 5:17 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arineny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka tsy mpiao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Tsika izany amin'ny fotoana hoe tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra
dia tsy hainao no mitia an'io vadinao io. Tsy haitsika vehivavy manaiky an'io vady io. Tsy haitsika mamela. Tsy haitsika manao an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Fa zao rehefa feno fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia ohatran'ireny hoe mba mahay ny zavatra rehetra reny. Zany anefa tsy no isika tsy no fahaizantsika fantatrao tsara hoe hatraiza ny limitinao rehefa ianao le mandeha amin'ny nofo iny. Ary fantatrao tsara hoe rehefa mandeha amin'ny fanahy ianao ampifiraisana amin'Andriamanitra dia hoentiny manidina ozy izy ny mpanompo vavin'Andriamanitra teo. Ohatrany hoe maivana ny zavatra rehetra na dia mavesatra ary amin'ny hita maso. Rehefa feno fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra isika dia mahay mamoaka n'ilay endrik'Andriamanitra, ilay namoronana antsika teny am-piandohana, ilay toetra an'Andriamanitra dia ny vokatry ny fanasin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mahay mity, mahay afaka manana n'ilay mason'i Jesosy hoe misy olona manao fahadisoana aminao fa zao tsy amin'ny condamnation na hoe amin'ny fankahalana no hijerenao azy, fa manana maso antra ianao. Manana fanantenana foana ianao hoe mbola iovy ny olona iny rangaha, satria tsy noho izaho fa noho izy. Amen. Dia tia tsy misy fepetra ianao tena hoe possible amintsika izany hoe mi-éprouver amour inconditionnel amindray izany. Na dia diso amintsika na dia mandratra amintsika rehefa manana fiombonana amin'Andriamanitra. Mahay mamela. Marina amintsika ny endriky ny fitiavana voasoratra ao amin'ny Korintiana 1:7-14-17 manao hoe rehefa tena hoe feno fiombonana zany tsika dia mahay mamoaka an'ireto endriky ny fitiavan'ireto hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ary manao hoe ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay. Vahaolana ho antsika no ho an'ny lehilahy satria ny lehilahy mibaikona hitia ny vavy dia izao manana fiombonana amin'Andriamanitra. Rehefa manana fiombonana amin'Andriamanitra ianao hainao mitia an'io vehivavy io. Tsy mety sositra izany intsony ianao. Tsy zioga ho anao intsony ny supporter an'le anta-ratsy, le adalàna kely. Fa lasa ohatrany hoe mikolokolo ianao, mitaiza ianao, manangana am-pitiavana ianao, maharitra ianao. Tena hoe tia. Amen. Dia ho an'ny vehivavy indray ny antony namoronan'Andriamanitra antsika vehivavy dia izao ho azy aloha. Ho an'Andriamanitra aloha. Indraindray be dia be mihitsy vehivavy ary izany isy an'izany hoe fa naninona koa ary izany vehivavy. Fa izao tena hoe misaoka an'Andriamanitra ianao fa nataony vehivavy. Ao anatin'ny vehivavy ao misy zavatra tsara be napetrak'Andriamanitra. Ary tena rehefa hoe nanontany an'i Jesosy hoe inona marina izany ilay vehivavy inona ny antom-pisian'ilay vehivavy dia fa maninona ny vehivavy dia izao tsy mahatsiaro ianao hoe victime izany fa vao maika ianao tena hoe manandratra an'Andriamanitra satria izao noforonitsika ho an'Andriamanitra aloha. Anao izay sitrany rehetra, amoaka ny endriny ary endriny efa napetrany ao anatintsika dia averina foana hoe inona ilay endrik'Andriamanitra, ny vokatry ny fanasin'ny toe-po ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary ny faharoa anefa izay nampanirahany antsika dia ho vady sahaza sy mpanampy tandrify any lahy. Amen. Tokony tsy hisy izany ao amin'ny tokantrano kristianina no hoe ohatra manao fahadisoana indray dia hoe aleo io ho voy eo, ho voan'ny adalàna. Indraindray tsika manao an'izany satria tsarovy fa tena ray aminao io hoe mason'Andriamanitra. Raha voy izy tsy maintsy voy ianao.
Indraindray mbola misy an'le toe-po tsy mety kely hoe manao zavatra mampalahelo anao ny vadinao dia miteniteny zavatra manozina ianao. Dia izao nefa misy mahavoa azy, ianao ihany ny tratra farany eo satria Andriamanitra tsy mahita afa-tsy nareo. Amen. Korintiana voalohany 2:1-5 ampahekezana antsika vehivavy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy ny vehivavy ny havian'ny lehilahy fa ny lehilahy ny havian'ny vehivavy, fa tsy ny lehilahy no natao ho an'ny vehivavy fa ny vehivavy no ho an'ny lehilahy. Indraindray tsika rehefa maheno an'izany ka hoe miaino an'izany amin'ny nofo dia izao ohatran'ny hoe dia za ve zany anao an'ity sitrapon'ity lehilahy ity fotsiny. Fa le izy Andriamanitra, anao ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'le lehilahy namoronana anao. Amen. Tsarovy tsara fa rehefa tsy eo ianao tsy mijoro izany ny lehilahy iny. Izao na amin'izao tontolo izao dia teneniko anareo fa izao raha ohatra ka hoe misy mpivady eo amin'izao tontolo izao na hoe tsy mivavaka fotsiny ohatra hoe misy mpivady ka raha ohatra ka hoe misy fotoana maditra le lehilahy ka rehefa avy eo misy zavatra manjoa azy jereo izy ny tratra farany eo fa na eo amin'izao tontolo izao ka ny vadiny ihany no makarakara azy. Ny rehetra mandeha any amin'izay ataony fa izay vady nomen'Andriamanitra azy ihany izy ihany no mijoro eo manangana azy. Dia izay ny teneniko anao hoe misy antony ianao amin'ny tokantrano io, tsy victime izany ianao ka ohatra ka natao vehivavy hoe anaiky fotsiny, tsy hoe manaiky fotsiny fa manaiky an'Andriamanitra ary manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary le izy ento amin'izay hoe tsy hoe manaiky an'ity lehilahy ity fotsiny dia lasa vesatra anao le izy. Tsika rehetra samy tia an'Andriamanitra ary tsika rehetra samy hoe mangetaheta an'izany hanompo an'Andriamanitra izany. Zao tsika hoe misy croisade any Fianaratsoa miazakazaka daholo manao izay azo atao, andehanana ny Fianaratsoa ny tsy afaka manao intercession mamafy, manao zavatra be dia be ho amin'ny famonjem-panahy. Fa izao alohan'ny andehananao any aloha dia izao famonjem-panahinao voalohany le vady eo akaikinao io, famonjem-panahinao voalohany le tokantrano nomeny Jesosy anao io. Dia mampatonga ny ao atokantranonao voavonjy dia fijoroanao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Noho izany tsy amin'ny herinao, tsy amin'ny tanjakao, tsy amin'ny fahaizanao no hampatonga ny ao atokantranonao voavonjy fa amin'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fankatoavanao sy ny fijoroanao amin'ny sitrapony no mampatonga ny ao atokantrano voavonjy. Amen. Dia maherezy tsika vehivavy fa ny manaiky tsy zioka, fa manaiky tombontsoa-pahasoavana satria marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko tanterahana ny fahalemena. Mety hoe atao hoe fanankamalemy-tsika na ao amin'ny Baiboly ary miteny an'izao fa izao ny puissance an'Andriamanitra se manifester ao anatiny io, ao anatiny io tsika ohatran'ny hoe mangina, manaiky, ohatran'ny hoe malemy izany raha jerena aramaso ohatran'ny daholo victime fa tsy victime ianao satria mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Noho izany ozy izy ny voasokatra omby eny ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mahakasika ny vehivavy hoe manekeny vadinareo dia mila manaiky vady sika tahaka ny anekenan'ny tompo ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary nampininy ao amin'ny Kolosiana 3:7-9 manao hoe arak'izay mety atao amin'ny tompo. Amen. Tsy hoe marina saina manaiky ianao fa ny voalohany indrindrany Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra ve ny tenen'ilay vadinao fa ninona ka raha mbola tsy mivoana ny sitrapon'Andriamanitra ka nahitanao hoe ohatrany tsy mety izany hevitra ity rangaty, ianao no mahita azy fa tsy hoe ny sitrapon'Andriamanitra manohitra an'ilay izy dia ny anjaranao manaiky. Fa raha ohatra kosa nefa niteneniko izy ity tamin'ny farany hoe tamin'izany zaka farany hoe raha miteny ny vadinao hoe esory io zaza io tsy sitrapon'Andriamanitra izany dia tokony ianao mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ohatra izao moa mangatsiaka ny andro mandeha ny famadihana miteny ny lahy hoe andao tsika madika
mijoro ao amin'ny mampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika dia mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ny ankamaroantsika vehivavy dia tahaka ny zioka sy vesatra io fanekena vady io. Lasa misy fanontaniana be dia be ao anatintsika hoe hatraiza ny fatran'ilay fanekena, mandra-pahoviana, dia izany foana ve? Dia eny tompoko izany foana mihitsy ilay izy mandra-pahatonga ny Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lalitra. Amen. Didy avy amin'Andriamanitra ny hoe maneke ny vadinareo, noho izany rehefa mankatoa an'izany didy izany tsika dia izay no isitrahantsika ny valon'ny fankatoavana. Amen. Rehefa ohatra tsika tsy mankatoa an'izay dia izao Andriamanitra mikontaka antsika, satria ozy ohatrany hoe miavinavina amin'Andriamanitra tsika. Ao anatin'ilay fanekena zany no misy valosoa antsika. Dia raha ohatra tsika tsy mety manaiky dia izao ohatrany hoe manao bras de fer amin'Andriamanitra, nefa ianao anao bras de fer amin'Andriamanitra, iza no resy? Ianao ihany. Tsarovy tsara ao ambadiky ny fankatoavantsika ny vadintsika, ao ambadiky ny fankatoavantsika ny vadintsika no azahoantsika sitraka amin'Andriamanitra, ary ao ambadiky ny fanekentsika ny vady no ahatonga azy ho tafajoro tsara ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, ary ahatonga azy hanajantsika vehivavy. Amen. Raisintsika ny Petera 1:3-5 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo, mba ho voataona amin'ny fitondran-tenany vavy izy, na dia tsy amin'ny teny azy, raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana, ary aoka ny fikavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany, toy ny firandranam-boly sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafina ao am-po, izay tsy mety ho loha, dia ny fanahy malemy sady miadana, izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Fa tahaka izany ny ravahan'ny vehivavy masina fahiny, izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompoko, dia zanany ianareo raha mba manao soka tsy matahotra izany fampitahorana na inona na inona. Amen. Azontsika ve fankatoavana izay voasoratra mahakasika antsika no afaka hanova ny vadintsika ary hahatonga azy rehetra ho an'Andriamanitra. Amen. Rehefa izay ny tanteraka dia tonga eo amin'ilay nofinofy tsika zany mankatoa amin'Andriamanitra amin'izay tenenin'Andriamanitra amintsika, dia izao Andriamanitra mikarakara ny zavatra rehetra manodidina, ary misy an'ilay nofinofitsika izay hoe raha mba ohatr'izao izao ny vadiko, raha mba ohatr'izao izao, dia tanterahan'Andriamanitra iny satria ianao mpankatoa. Amen. Manaiky aloha araka ny voasoratra ao amin'ny Petera 1 teo, manaiky aloha avy eo mamoaka toetra malemy fanahy sy miadana, na en version Louis II izy hoe esprit doux et paisible. Jereo toetra daholo ny ankinany zavatra rehetra, matoa tsy mandeha izay ny tokantrano resaka toetra, misy problème na toetra ao, matoa mandeha ny tokantrano misy toetra koa ao. Dia jereo nge esprit doux et paisible, toetran'izy io toetran'i Jesosy, malemy fanahy ozy izy. Izy ny prince de paix, Jesosy andrian'ny fiadanana. Dia izao tsika zany manahaka an' Jesosy, tsika vehivavy manahaka an' Jesosy, malemy fanahy sy miadana. Amen. Amin'ny alalan'ny fankatoavantsika izay voasoratra sy famoahantsika ny toe-panaraka an'Andriamanitra no ahatonga ny lahy ho babon'i Jesosy. Tsika vehivavy manokana dia tsy navelan'Andriamanitra hoe anana autorité amin'ny lahy, na hoe ohatra ao an-tokantrano efa nanandrana aloha fa tsy nety hoe ianao tsinona matetika vehivavy foana makaty fanatrehan'Andriamanitra, dia tonga any ianao tena mafana be, tianao hoe tianao hiova zao dia zao ilay vadinao, dia ianao no
miezaka amin'ny hery ny tenanao mitondra ny teny fotsiny hoe anovana azy fa zao tsy mandeha io fa amin'ny fotoantsika manaiky an'le lehilahy amin'ny fotoantsika mamoaka an'le toetra le hoe esprit doux et paisible dia zao le fanekena le fankatoavanao sy le toetra avoakanao mahatonga ny zavatra rehetra iova. Amen. Raha ohatra zany mandraka ankehitriny ka mbola tsy tonga eto ny vadinao dia zao manontany ampy ve ny fiombonanao amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindrany. Faharoa, mivavaka ho an'le lehilahy ve ianao? Fa alohan'ny ivavahanao aloha manahoana ny fonao? Fa raha tsy madio ny fonao tsisy zavatra miova, sambatra madio am-posa izy ny tenin'Andriamanitra fa izy no hitan'Andriamanitra. Mba mahatery anao, inona ny tena mahatery, tena hoe mila sincère amintsika hoe inona mahatery anao, vadinao endry ve dia hoe anao rery ny vadinao dia hoe ao an-trano daholo ny vola, sa hoe vadinao voavonjin'Andriamanitra. Fa raha izay mahatery anao ary izay no hitomaninao eo an-tongon'i Jesosy andro aman'alina dia zao miasa Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe mitomany eo fotsiny ianao hoe ataovy miova izy dia izay fotsiny, nefa ianao manao ny ataonao, miteny izy dia izay tianao ihany no ataonao, tsisy zavatra miova eo. Vao maika mafimafy kokoa noho izay no mitranga. Dia avy eo tsika ohatra miteny hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka izany, kanefa n'izao tsika ihany mamandry tena zany ohatra ny hoe mandrory amin'ny tsy lany. Izay mampatonga an'ilay hoe aleontsika tsy ho matimaty, fa aleontsika tena hoe mafana amin'Andriamanitra rehefa eny dia eny na mangatsika amin'Andriamanitra. Satria rehefa mafana amin'Andriamanitra tsika dia tena hoe manome ndrehetra, omeo an'Andriamanitra ndrehetra ho famonjena an'ilay vadinao. Omeo ilay toetra, omeo ilay fanekena, miombona amin'Andriamanitra mba tsy ho vesatra aminao ny anao ny sitrapon'Andriamanitra sy akatohan'Andriamanitra ary feno hivavaka. Fa rehefa izay tsy maintsy miova, tsy maintsy misy fiovana eo. Amen. Ny herintsika, ny forsantsika vehivavy dia tsy hoe fanaovanao lifting, manao manjamanja, manao tsy ivelany ihany ireny, ilaina ihany, fa zao le toetra ao anaty, le toe-po sy toe-panahy ao anaty. Jereo angefa na hanao inona ianao na hanao inona, misy foana ny tsara noho ianao. Fa zao ny olona manana toe-po sy toe-panahy ao anaty zany tena vitsy. Dia raha hianatra tsika sara no ohitra nomeny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tao amin'ilay Petera voalohany vakintsika teo. Tena olana ny natrehan'ny Sara satria voalohany indrindrany aloha izy antibavy, momba, ny ravavy tsy aiza fa ao an-tokantrano, ary ny tena olana izy ny nanolotra ny ravaviny, izy ny naniraka ny vadiny atory ao amin'ny fandrinan'ny ravaviny. Tena hoe olana nanao erreur Sara, fa zao ratikapen'ny toetra izy. Niombona tamin'Andriamanitra Sara, olona miresaka amin'Andriamanitra izy na misy an'izay kely ary, ohatra antsika koa misy izay kely indraindray. Dia zao rehefa izy tia an'Andriamanitra, manana firaisana amin'Andriamanitra ary nanaja tsara an'ilay vadiny, dia zao tsy nisy zavatra tokony natahoran'izany. Tsy natahotra izy zao dia mba avelan'ny Abraham eto ary dia hiaraka amin'ny Agar izy dia eto za koa momba rahateo. Fa zao nataony izay nasain'Andriamanitra nataony dia zao hiagara nesorin'Andriamanitra. Amen. Dia ohatr'izany koa Estera, olana be nitranga teo amin'ny fiainana satria tamin'ny fotoana nampiakaran'ny mpanjaka azy ohatrany hoe zay
na lasa mpanjaka vavy izy dia nanomboka teo dia ohatrany hoe titika fotsiny mahavadiny asehosy azy ohatrany hoe titika fotsiny mahavadiny mpanjaka azy fa ny mpanjaka mbola variana mbola nampiantsy vehivavy Virginia be dia be dia mbola variana ny lalao tamindreny ary tsy niantso any Estera nandritra ny iray volana izy eo sisa ny voasokatra dia izao anefany rehefa ao anatin'izany koa volana fanampiny hoe ny fanjakany tandindomindoza dia izao no nataony Estera lasa izy aloha nanandrify ny tavany tamin'Andriamanitra vavaka izy rehefa mivavaka izy rehefa feno an'Andriamanitra izy dia izao nanantona amin'ny mpanjaka amin'izay ary nahita fity tamin'ny mpanjaka tao aorianan'izay tsisy hoe vadin-tsindrano fanteliny napiakarina natao amin'ny lapan'ny mpanjaka fa dia Estera sy ny mpanjaka tsy fantatro hoe inona ny olana lalovanao fa ny zavatra fantatro hoe manana fiombonana amin'Andriamanitra ankatoavy ny tenin'Andriamanitra izay mahakasika anao fa rehefa mankatoy ianao tsy maintsy misitraka amin'ny voka-tsony tany tsy maintsy tahian'Andriamanitra amen fitahim-panalo izay vao hoe fitahiana ranofo fa tsy maintsy mivay io olana io amen tadidio fa ny devoly raha tsy fanahy tsy namanao mitarika foana izy eo amin'ny fanambadiana izany manomboka hoe eo amin'ny tanora ny tanora eo amin'ny fahatanorana dia izao mitarika foana ny devoly andavin'ny olona ao anatin'ny fitsangatsangana ivelan'ny fanambadiana ny tanora dia aprisihany hoe iray aranofo mba hapotika ny anjara voatendrin'ilay tanora ao anatin'ny fanambadiana indray rehefa hoe permis ilay zavatra dia izao ataony devoly indray hoe malaina ny iray fandriana ny lasy ny vavy dia nefany ao anatin'izay miditra ny fitsangatsangana ozy izy ny voasokatra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:25-5 amin'ny anaran'i Jesosy anefa noho ny fitsangatsangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy ary mba ho toy izany koa ny vavy amin'ny lahy ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany fanekenareo ho andro ivavahana nefa mbola iraisanareo fandriana indray mba tsy hakanjo satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo amen mazava be ankapan'izany aza manokatra varavarana ho an'ny devoly aza manokatra varavarana an'ny devoly andrava ny vadinao amen ho antsika vehivavy indraindray tena misy an'izany blocage izany fa mivavaha amin'Andriamanitra amen nomen'Andriamanitra fanalahidy sika mba tonga ny tokantrantsika eo amin'ilay akasitrahana fanalahidy voalohany dia hoe fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitokanana amin'ny alalan'ny teniny fihinanana ny teniny ary amin'ny alalan'ny vavaka faharoa fankatoavana ny teniny sy ny didiny tsy misy fepetra eo amin'izay toerana mahakasika anao amen fahatelo ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Korintiana voalohany toko 9:5 mananao hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana ary ny Kolosiana toko 4:17 manao hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona amen raha ohatra ianao vehivavy manaiky an'io lehilahy io dia izao ataovy aloha voalohany indrindra ny motivation ao anatinao hoe manaiky anao Jesosy ianao Jesosy no ankatoavako amin'ny alalan'ny fanekeko an'ity vadiko ity dia ohatr'izay koa ny lehilahy vesatra indraindray ny ataon'ilay vehivavy fa izao ianao Jesosy no ankatoavako amin'ny alalany hitiavako an'ity vehivavy ity amin'ny alalany amelako ny adalany rehetra amin'ny alalany nikipiko an'izay rehetra ataony
amen. Fa zao rehefa hoe ataonao an Jesosy io tsy vesatra izany, amen. Dia izay ataovy ohatrany hoe asan'Andriamanitra io, tsika faly mihitsy mampahehy io le zao le vahaolana zao, fa zao ao an-trano aloha jereo. Rehefa ho avy ange Jesosy gaga izy, ohatra hoe samy velona ny lahy sy ny vavy, gaga izy fa nakaiza le tapany. Ianao nge tsy feno ratsy koa satria Andriamanitra mahita anareo mivady olona iray. Mety hoe mbola tsy hita mihitsy izay ihika akanesan'ilay vadinao aty, dia izao ny fiediana ho antsika dia izao mangina dia mandohalika mivavaka, amen. Fa rehefa izay no ataontsika mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miombina amin'Andriamanitra, mivavaka, dia izao Andriamanitra no hibata azy eo, amen. Na amin'ity na manaiky tsika na manao ninona dia aoka ataontsika amin'ny fitiavana izany, tahaka ny ho an'ny Tompo, amen. Mitsangantsika hivavaka. Ray masina tsara indrindra rainay aminaran'i Jesosy, mankasitraka fenonao izay Jesosy ny amin'ny teninao. Marina tokoa Jesosy hoe maivana ny ziokanao, mampatonga ny zavatra asainao ataonay zavatra asainao ataonay lasa vesatra ho anay, dia satria izay tsy ampy fiombonana aminao ary tsy ampy vavaka. Jesosy rehefa miray aminao nge izay dia mahay manao ny zavatra rehetra, ary manahaka anao, miofo aminay ny toetranao, ary rehefa mety ny toetranay dia mety ny zavatra rehetra. Jesosy vavaka izay, ampio izay fanahy masina mba hiala amin'ofo, ampio izay mba hiakatra ambony kely fotsiny, dia ankatony teny izay nomenao anay. Jesosy mangataka ho an'ireto olona sarobidy reto, mba tsy ho lany fotoana fotsiny izy Jesosy tonga teto, fa anana n'ilay fovonina ankatoa, ary ianao andamina ny zavatra rehetra. Rehefa mety izay dia mety ianao. Misaotra betsaka Jesosy, dia rainay mandrakizay ny anaranao, amen. Tehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Mahazo toerana tompoko, tonga dia atao ny fanatitra, dia atao ny fanatitra. Mino aho fa nandraintsika ary anapa-kevitra hanova fomba famindra fiatrehana fiainana. Aleloia, aleloia. Aorianan'ny androany dia hifanena amin'ny fankasitrahana daholo, tsika tsirairay avy sy ny tokantrano tsirairay avy izay tonga teto, nomena ny solution teo, miombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitokanana, famakiana teny amin'ny alalan'ny vavaka. Izay ny solution voalohany. Solution faharoa, fankatoavana zato isan-jaton'ny teny izay voaray, tsy misy fepetra, tsy asiana hoe rehefa izy aloha manao voalohany izay vao hanao, na rehefa mety amiko aloha na hoe raha vao tsy manao an'izao izy dia tsy hanao, fa rehefa tenin'Andriamanitra dia ankatoavina. Fahatelo, hoy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe aza miazakazaka anao izay ampifaly ny vady aloha, aza maika anaiky ny lahy aloha, fa maneke aloha an'Andriamanitra, dia mahitan'Andriamanitra ao amin'ny vadinao mba hahafahanao mora manaiky azy. Ho an'ny vehivavy izay, fa ho an'ny lehilahy aza maika ity ny vady, fa andao aloha ity an'Andriamanitra, dia rehefa tianao Andriamanitra dia lasa mora ho antsika lehilahy ny mity ny vadintsika tsirairay avy, amen, amen. Minao fa nitahiantsika dia nandray tenitsika, sarobidy amin'Andriamanitra ny unité ampivady, sarobidy amin'Andriamanitra ny fanambadiana. Dia izy ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe raha vao tsy Jesosy no ivo dia reraka be tsika. Mandreraka io raha vao tsy ao Jesosy. Fa andao averinangana ataontsika eo ampovoany Jesosy, dia samy miazakazaka makeo amin'ny Jesosy na ny lahy na ny vavy. Dia rehefa tena eo ampovoany Jesosy dia mety ny zavatra rehetrarehetra, amen, amen. Andao ity ny vadintsika, ity ny vadiny tsirairay avy, fa tsy hoe vadintsika, samy manana ny vadiny. Isika samy manana ny tokantranony tsika, fa isika lehilahy, aoka ny lehilahy tsirairay avy samy ity ny vadiny tahaka ny fitiavana an' Jesosy
ndao ahita an' Jesosy. Amen. Dia hitondram-bavaka ny vadintsika, hitondram-bavaka ny ankonantsika, dia ny vehivavy andao anaika, tsy hoe andao, za tsy vehivavy, fa ny vehivavy maneke an' Jesosy dia mora ho anao no manaiky amin'ny vadinao. Ndaontsika hitsangana, ndaontsika hivavaka. Asandrato ny tananao dia hisory ny amin'ny teny izay niraisina androany. Indray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izahay. Mankasitraka Jesosy fa sekoly tokantrano androany. Misaotra Jesosy fa niteny tamiko ianao. Misaotra Jesosy fa nanitsy lalakalehako ianao. Miezaka eo amin'ny nofo fa tsy ampy fiombonana aminao. Miezaka hitiany vady dia reraka rehefa avy eo satria tsy ampy fiombonana aminao. Jesosy manomboka androany dia ametraka anao loha laharana alohan'ny itiavako ny vadiko dia ho tianao tsy ho matimaty fa hirehatra ho anao. Tsy tianao tsinona izahay raha matimaty, fa hoy izy ianao hoe aleoko mafana na mangatsiaka satria matimaty ianao dia alohan'ny vavako. Fona Jesosy ny amin'ny fangatsiahana ra-panahy rehetra hatramin'izay, fa manomboka androany dia hirehatra ity anao, hiombona aminao amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fiombonana aminao, ankatoa anao tsy misy fepetra. Jesosy aoka ianao no loha laharana, hiazakazaka ity anao aloha, amoaka toetra satria ny fankasitrahanao dia miafinao ambadiky ny fanomezanay ireo toetra izay takinao. Aoka ny tsirairay avy havita amoaka an'izany toetra izany Jesosy. Tsy hitady excuse, tsy angatakandro, tsy andro ny vadiny, la ny andro mifampiandro eo. Fa aoka Jesosy hiazakazaka ity anao, hiazakazaka amoaka le toetra tadiavinao, hiazakazaka andefitra, hiazakazaka amindra fo, hiazakazaka hitsodrano, hiazakazaka amela heloka, hiazakazaka ity ny ao an-tokantrano. Jesosy misaotra fa amin'izao fotoana izao dia manasitrana ny tokantrano tsirairay avy izay tonga eto ianao. Ta io koa izay mijery direct, ta io izay hijery any ariana any Jesosy. Sitrano ny tokantrano ny tsirairay avy, sitrano ny tokantrano. Aoka ianao ho ivo Jesosy. Aoka izay havita ametraka anao ho ivo sy ho lohany eo amin'ny tokantranonay Jesosy. Indraindray izay mitady fiadanana eo amin'ny nofo, tsy alohavanao dia reraka. Fa manomboka androany Jesosy izay mahafaly anao aloha nikatsahanay. Tsy maintsy mikatsaka zava-panahy aloha izay vao milamina ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy mankasitraka ny amin'ny fanasitrananao ny tokantrano, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy, fa mbola niresaka taminay indray ianao androany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao noho ny amin'ny tombontsoa nomenao anay tonga eto amin'izao toerana izao. Misaotra ny amin'ny fitahinao ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fanangananao ny fiainam-panahy ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fanasitrananao ny tokantrano. Misaotra Jesosy fa ireo décision miazoazo eo amin'ny nofo dia miala zany amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy, fa miazakazaka hanome izay mahafaly an'Andriamanitra. Ary mahita fahifanena amin'ny fankasitran'Andriamanitra amin'izay ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Ninona olanao amin'ny tokantrano dia hovahany zany satria ny toetranao dia efa niova manomeza hankasitran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anareo ne Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka amindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka hanome anareo fiadanana. Mahita tokantrano sambatra manomboka androany. Mijoro ao amin'i Jesosy, mijoro eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miaraka mivavaka, miaraka mandinika teny, miaraka amin'ny fampizara fiainana. Mahita tokantrano sitrana be da be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Nazarao ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoza ho ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoza ho antsika rehetra. Aza dinoana ny fotoanantsika amin'ny zoma zao ao amin'ny trampokon'olona Analakely amin'ny 4 dia sabotsy maraina ny 7 ao amin'ny trampokon'olona Analakely fotoam-pandraisana. Sekoly amin'ny herinandro latsinainy talata larobia eto amin'ity toerana ity ihany, ary aza dinoana ny croisade